Sabotsy fahatelopolon'ny volana aprily 2024 tapitra androany ny vanim-potoanan'ny fahavaratra eto Madagasikara manolotra ny arahaba tompo-kilasy tompo-vavy. Araka ny sarin'ny zana-bolana dia manga tanteraka ny lanitry Madagasikara amin'izao fotoana izao ary mbola ny ala izay malefaka ary tsy maro toerana trano no mandrafitra ny toetrandro. Araka izany amin'ny rapitso tontolo andro dia toy izao manaraka izao ny mety ho toetry ny andro, izany hoe ny voalohan'ny volana May 2024 saika ho tsara ny andro manerana ny Madagasikara fa aorian'ny fizavan'ny andian-javona vao maraina aty amin'ny faritra ny Afovoantany sy ny faritra Menabe ary ny faritra Atsimo andrefana. Tsy dia nisy fihetsehana firy kosa ny maripana vao vinavina ho amin'ny rapitso tontolo andro. Ho amin'ny rapitso maraina zao dia 10 degré Celsius ny any amin'ny faritra Vakinakaratra iny, 12 degré Celsius ny aty amin'ny faritany-Antananarivo, ny morontsiraka Atsinanana sy Andrefana manodidina 9 hatramin'ny 10 degré Celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia mbola 4 amin'ny 30 degré Celsius hatrany no midanika indrindra, hitantsika any amin'ny faritry Mahevantanana iny. Mety hahasoantsika ity raha hivoaka ivelan'ny Madagasikara ianareo. Ho an'ireo tanàn-dehibe vitsivitsy dia vataro ary fa ho tsara ny andro amin'ny rapitso any Milan sy Paris, Johannesburg sy Bangkok. Anoram-baratra kosa faritra Nairobi. Ho an'ireo nosy rahavavy manodidina indray dia anorana tandrifin-drahona malefaka faritry Port-Louis sy Saint-Denis, andrahona kosa ny Seychelles sy Comores. Dia izay tompo-kilasy tompo-vavy mety eo antsika eo amin'ity alina ity miraharisoanao zay ary mamy fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.